Miesika tesy magarobe oririka androany tsy lefitra raha tsy misy vokany ny fitakiana. Eritaona ny fitondrana ifaniliana ny tsy fahaiza mitantana amin'izao. Lalàna amin'ny feno teti-bola 24 tsy boîte aux lettres akoron'ny Sénat hoy rivo Rakotovao. Manantitra ny arabo ambam-pirarintso anareo tompolasy tongovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Zon'ny olom-pirenena tsirairay ny maneho hevitra ary tsy maintsy takiana ihany koa ny ampanjakana ny fahamarinana sy ny rariny eto amin'ny firenena. Tonga maro ny olona androany tetsy amin'ny Magorobe Oririka mijoro mitaky ny anatanterahana an'izany. Germain Menjanary no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Mano Randriamalala. Tolona iombonana ho an'ny marina no iarahany rehetra amin'izao fotoana izao. Tsy ilevitra ny mpandala ny fahamarinana raha tsy mivoaka ny fitakiany. Miaradia amin'ny vahoaka hatrany ireo olom-boafidy sy ny kandidatima rehetra manerana ny nosy ary ireo mpanao politika. Ny tribunal administratif dia afaka mamaly izany entaentany maro izany mba hisin ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy izay hitondra azy. Inona ilay tadiavintsika? Hitaky ny fahamarinana. Za tena misaotra anareo rehetrarehetra. Tena tsy avahako mbola betsaka ny olona mbola tian'ny Madagasikara, tiana Antananarivo. Mbola mitsinjo ny taranaka faramandimby mba handeha amin'ny fahamarinana. Araka ny teneniko tamin'ny voalohany, vao tamin'izany nirotsaka mihitsy ho be ny tanàna teto Antananarivo renivohitra. Na mafisy koa tamin'ny faradoboka ho an'izay naheno teny. Izay ho aza anaovana zavatra hafahafa fa tsika samy nosoran'ireny menaka tsika. Mbola averiko eto izay androany. Nandeha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, nandeha tamin'ny fifidianana député amin'ity tsy ohatr'izany intsony. Aza manao hitsindalam-pahavaratra aloha amin'ity ndray mandeha ity. Ary za matona naiky narotsaka be ny tanàna, za tena vonona hatramin'ny farany matokisinareo. Ary ny zavatra fa teneniko hatramin'ny voalohany dia ozy hoe za tsy mitady hoe ataovy mandresy na ataovy lany ihany na ataovy lany ihany, fahamarinana fotsiny avoaka dia amp'izay. Za manome toky anareo, manome toky antsika rehetrarehetra fa ho hitantsika io fahamarinana io. Ary za tsy hitarika anareo hijanony eto herintaona zany na 2 volana na 2 volana. Tiako tenenina amin'izany dia tsotra. Samia manaraka fandaminana fotsiny. Fanandritra nyity fotoana ny takiana ny ampiarana ny fahamarinana eto amin'ny firenena, fotoana teny amin'ny Magorobe Oririka ity no nitondrany ny solombavambahoaka Fidèle Razarapera fanazavana ny momba ny hoe ahoana marina ny resaka teti-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024 satria maro ny tsy mahafantatra ny momba n'izany tontolon'ny teti-bola mpanjakana 2024 izany. Germain Menjanary no mitatitra ny vaovao sary ny Mano Randriamalala. Ny zavatra ho resahako atsika eto dia ny zavatra mahazatra ny taranaka Lemiso. Rehefa mivory zay tao amin'ny anteny miaram-pirenena nanao fasafasy amin'ny gouvernement dia nandamina ny anteny miaram-pirenena zany hoe alolo hiteny daholo ny solombavambahoaka amin'izay tsy miala zay mavita fa samby eo fa ny afetseny ralahy. Riatanao izy rehefa tonga tany amin'ny farany prime ministre fotsiny tety tsisy namaly ny gouvernement valina itsoratra izy. Grave zany. Za manko nanontany an'ilay ministre ny asa vaventy satria izy be zesta be efa tao izy ny lalany RN 44 20 km. Nanontaniko amin'izay avy hoe teneno ana ao amin'ny point kilometrika fahafiry no manomboka zany lalana zany fa iantso any tsy nasiny valina. Kareo mandanga le vola mbola tsy azo akoriny. Ny passation na marché efa namidindra lala ianao le lalana hoe iram manao ny lalana io le vola izy mbola ho atao soni. Vita soni le izy
dia tamin'iny anniversaire ny dada iny vao nyratifienay tao amin'ny parlementaire hoe ekena ty findramam-bola ty. Aiza isy fanjakana anao an'izany. Le vola tsy azo akory, le omby mbola tsy maty, ny tandrony efa midiny zalahy, ny hodiny efa lavo zalahy, le omby mbola mandehandeha ry amin'ny bypass ry. Anjakana sadasada manatsoratra misy ty. Fitiavan-tenany mpitondra ny tazana ao anatin'ilay teti-bolam-panjakana, fa tsy misy tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Rano atondraka ambolongisa, rano atondraka ambolongisa tanteraka, ny fitarenan'ny malagasy momba ny sosialy, toy ny rano, ny jiro ary ny tsy fandriam-pahalemana. La nio ty lalàna ty, ny zavatra ao anaty lalàna ty dia hoe afaka 30 andro tapahana ny tendanao. Zay ny nataona ny antenimieran'olona io fanjakana io nanao zany. Alefa any amin'ny antenimieran'olona le lalàna. Ny zavatra misoratra dia hoe raha ohatra 44 milliards d'ariary ny volanareo teo, tapahanay zany 15 milliards d'ariary sisa nomenanareo dia lanio lalàna eo. Adalanao mangatany ambony varika tsy hoaniny. Nen'lo olona tapahany 50%, nen'le mizo ny teti-bolany 200 milliards d'ariary. Fonds spéciaux io tompoko lasy tompoko vavy, ohatriny ny ameko anareo. Omeko camion Antananarivo, omeko 10 milliards. Io kay nanaovana le fonds spéciaux 200 milliards d'ariary. Tsy fantatra hoe ohatriny ahoana ny amoana an'izany vola zany, iza ny anara-maso an'izany vola zany, fa omeo 200 milliards d'ariary fotsiny le mise normal le laora teo président. Ny jiramanao tsy subventionneny fa ho avy ny vérité de prix, hiakatra ny jiramanao ny 200 milliards ny azony. Nenao zany kendainy, fa nenazy ataony milamina tsara. Dia ny 200 milliards efa azony, fa ny taxany gaz koa ny foanany detaxeny, tsy asina taxe io, midina zany ny vidiny gazy andrahony. Mahay mitsinjo tena be ry zalahy, fa fitiavana ny lehibe indrindra amin'izany. Fa tsy ny avy eto Antananarivo ihany akory no mitakiny ny fampiarana ny fahamarinana, fa ny avy any amin'ny faritra ihany koa. Porofon'izany dia maro ireo olona avy any amin'ny faritra no tonga tetsy amin'ny Magrobeoririka tamin'ity androany ity. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao, sariny Mathieu Princy. Izy no Maître Elso, candidat nilatsaka tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo tao amin'ny distrikany Toliara. Anisan'ny ainy mivantana ny halatra sy ny osika nandritra ny fifidianana. Efa nisy ihany ny fitakinana taony amohanany marina, saingy tahaka ny mahazatra hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena ireny dia lasa tambazotra mihitsy ny halatra ao anatin'ny fifidianana eto amintsika. Amin'izao, mbola nitohatra ny halatra ataon'ireo tambazotra ireo. Tsy mipetraka fotsiny ary tsy anaiky lembena ny intsony ny tenany, fa vonona iaraitaky amin'ny vahoaka ny safidin'izy ireo izay nahodikodina. Misy lalàna mifehy ny fifidianana, ka izay no takiantsika io. Izay lalàna zay, ampiharo ny lalàna. Zao takintsika zao dia voalaza ny lalàna ihany koa. Ny fampitoviana ny lisy mpifidianana takiantsika io, satria ao anatin'io natanantena hoe io fangalaram-bato io. Tsy aminareo atoy avao ia hoe fa eran'ny Madagasikara zao iaby indrindra fa aminay ihany. Ka matahotsika, mijoroatsika, fa ny fiarahantsika ro mahavana zao tolona zao. Lahatsika zao rombo mangina, fa tsy mihetsiky, mitsanga, miaro ny safiditsika, tsy nizotsika, le eto tsika mianakavy, tsy misy fivoara, fa vomaiky manany avao ny fahantratsika. Marina sa tsy marina zay? Itsika iaby mihetsiky zao, ro mahavany tolona ataotsika toy. Itsika tsy hoe manao bodongero, fa misy lalàna mifehy ny tany sy ny fanjakana. Tsy fotoana ny fahanginana intsony izao, fa fotoana hitakinany marina. Andao asehontsika miaraka ny fitiavana ny tanindrazana. Nanginitsika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny lazainy Zoky Tabera teo. Nanginatsika tamin'ny solombavambahoaka. Zao tena efa tsisy tsony. Tena tsisy tsony.
rehefa mibaribary zao ny senifa tena manodikodina ny safidym-bahoaka zao dia mbola angina anao raha tena tia tanindrazantsika andao ametraka ny fahamarinana amin'ity tanindrazantsika ty olovainy taranaka faramadimy. Amafisina trano ny esika izay atao fa fitakiana ny fahamarinana sy ny mangarahara. Tsy misy esika fanakorontanana. Ipetraka ho fefy na balizy ny vahoaka izay nampindrana fahefana izao fitondrana izao. Fitondrana izay manao gabiraraka sy izay daniny kibo ny fitantanana sy ny fiainam-bahoaka. Eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ihany ny afaka tapabolana dia farana ity taona ity ary itsingerina ihany koa ny nandraisana izao fitondrana izao ny toerany. Mahabe resaka nefa ankehitriny ny fahitana fa tsy voafe ny fitantanan-draharaha-mpanjakana amin'ny ankapobeny mihitsy ary tsapaza fa misy ny fifaniliana izay ataon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitantanana ny firenena. Rehary zao fa niantso fifanomezan-tanana tamin'ny sampandrarahana ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana na ny PNUD ny fitondram-panjakana manoloana ny tsy fandianan-draharaha eto amin'ny firenena. Miradora Benjamina no hitatitra ny vaovao amintsika, sary ny Andry Rakotomalala. Mba ahatanteraka tsakany sy andavana ireo programan'ny filohan'ny repoblika dia nangataka ny fanampin'ny fandaharana asan'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana na ny PNUD ny kabinetra sy ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika. Ametraka rafitra mahomby eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny Madagasikara no andrasana amin'ny PNUD. Vokatr'izay dia nandefa tolotrasa ho an'ireo manam-pahaizana na malagasy na vahiny ny PNUD. Olona afaka n'olotsaina ny filoha io olona io sy hitazona ny toerana mpamakafaka politika fa indrindra mbola vola ireo fanambarana sy lahateny ny filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara. Mazava ho azy fa mahasapan-draharahan'ny firenena mikambana ny PNUD dia entitra ny fipetra-takiana. Isan'ireny ny fahafehezana ny serasera-mbava sy antsoratra amin'ny fiteny malagasy sy frantsay, ny fahafehezana ny TIC, ny fahafehezana io tontolon'ny famakafakana io eto Madagasikara sy ny any ivelany ary ny fisokafana amin'ny firenena hafa. Io olona io ihany koa dia tokony ahainy raharaha-mpanjakana. Fepetra farany anefa tsy kely indrindra dia olona mahafehivava tsy tia sehoseho amin'ny lafin-javatra rehetra izy io. Efa tamin'ny 12 Novambra lasa teo ny tapitra io tolotrasa io, andrasana fatratra izay olona nahafeno ireo fepetra ireo. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe misy antony manokana ve ny fepetra hoe olona matambava no ilaina? Ary tsy nahitana olona mahafehy io andraikitra io ve ny mpiandraikitra voalohany amin'ny fiadidinan'ny repoblika ka tsy maintsy mila vonjy any amin'ny PNUD. Eo amin'ny vaovao ny parlementera kosa ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doholona dia misy ny valikafatra izay nomeny ny filohan'ny anteny meran-doholona Rivo Rakotovao ho an'ny filohan'ny anteny meram-pirenena Ramatoa Kristina Razanamahasoa momba ny lalàna ny tetibola 20 sy 2 izay nolazainy tia filohan'ny anteny meram-pirenena izany fa tsy naterin'ny loholona teny Tsimbazaza. Ndeo fantaritsika inona ny tena marina momba n'ity raharaha ity. Ravo Razafy Mahenina no mitatitra ny vaovao, sary ny Andry Rakotomalala. Nalaza tao amin'ny tambazotra tserasera fa tsy nanatra ny volavolan-dalàna ny tetibola 20 sy 2 teny amin'ny anteny meram-pirenena Tsimbazaza ny tao Anosikely rehefa avy nandinika sy nanova ny sasantsasany tao anatin'izany. Toy izao ny fanazavana avy amin'ny Rivo Rakotovao filohan'ny anteny meran-doholona mahakasika izany. Tonga tamin'ny enina riva le avany ilay loi de finance zany naverin'ny Assemblée nationale hoe hitanay le amandemanareo fa lavinay fa zay miverina amin'le anay ihany ny azy moa ny amandemana entiny dia hoe ampidino 100 le bondion. Mbola misy dossier anakefatra zay efa nalahatra efa tonga ny olona hiadiresaka aminay. Ary iny raha zay ny procédure tsy maintsy mbola miverina indray commission plénière zay vao assemblée plénière dia ho averina any amin'ny assemblée izy rehefa feo. Tsy nagaga mihitsy amin'ny 20 mahery kely ngambo zay alina vao navita n'ilay nary fanapa-kevitra tato. Rehefa vita le assemblée plénière zany dia hoe naverina indray zany lay irony sahako anareo teo le amendement sy misy ny recommandation tonga tany ny egenay vehivavy 20 sasany mahery kely toko hoe 20 alina latsaka fefany izy any tonga ao dia natositosiky maramily izy. Tsy mahazo miditra tsononareo dia gaga ihany zany zay na ino hoe dry fa maninona ary zany satria miantso zareo zay ne tsy tafiditra tsony. Niantso mihitsy ny présidente ny Assemblée nationale tamin'ny 20 alina teo dozy madame présidente eninao zany akony zany fa ao anatin'ny session mihitsy zay manapa-kevitra amin'io 20 alina zay.
fa alefa koa an'la izy raha voavita satria tsy maintsy nihita maly tamin'ny 12 alina tapitra le 90 andro zay ny lalàna zay de inona le politika natao fa maninona ny sakanana tsy nyraisina lay avaty de nylazaina hoe tsy tonga ny Sénat ary mihitanitanareo nefa satria nalain'ny olona sarotsy inona le izy hoe fa mihinana atositosika amin'ny verinoatra ity na de le fomban'le maramila fotsiny ary nanosika an'ilay madama tonga teo SGN Sénat mba tiako amafisiny zay hoe fa inona vo eo zay miresaka lalàna momba ny fiarovana amin'ny violence sur le genre zany de na inona de miteny moa zany le maramila anankiray tsy zany nanosika anao fa le officier inona ny atretra amin'le tsy tonga ny Sénat misy tsy ny any amin'ny resaka any amin'ny constitution hoe rehefa tsy miteny ny amin'ny parlementaire de ohatrany nanaiky zay ve zany ny etretina na iodika avy na iodika vanana efa lany lalàna ny tedi-bola 24 samy mahita ny rehetra manomboka eto fa tsy afamiala amin'ireo evipetsy rehetra no terenana taotao vao maika hialalina manomboka eto ny lavaka manasaraka ny manan-karena sy ny mahantra hoe fampiasana ny volam-bahoaka io zany i 200 milliards io anovantsika tetezany io anovantsika an'izao maninona kay tsy teneniny za fa de hoe io de amalina an'izay hevitry ny filoham-pirenena tsy fanjakana mpanjakany ity mialatsiny amin'ny teny an'izany any amin'ny ohatr' zany ianao tsy afaka manontany an'izany fa raha republikana mikirakira ny volam-bahoaka ny etranao sy ny etra sy trosaitsika zay ny miditra ao nandao ameny olona atsika tsy maintsy misy fampahafantarana ny vahoaka zany ilanan'io raha tsy zany ina ary lana loi de finance fa de tokony natao tany fotsiny zany izy de samy mijery fotsiny tsika nanamboatra an'izao tsy fantatra na volaniza nanao an'io na inona rehefa tsy mety zany tsy azo atao zany iny fa deuxième lecture daholo tapitreo loi de finance fa tokony acte administratif fotsiny zany raisin'ny assemblée fotsiny iny dia gouvernement mamoaka azy par ordonnance fa tsy ohatran'ny lalàna tsotra hoe fa mezivezy eo na injato na impiry zay vao manapa-kevitra dia zay ny magaganay satria mba mihaino vaovao zay de hoe tsy tonga zay tsy sakana mihitsy fa zay le zavatra nitranga alina ary zay de ho dénoncenay mihitsy hoe fa maninona manao an'izany tsika misy an'le hoe izy ny tompo teny farany zay ny lalàna momba loi de finance fa rehefa tsy nitovy zany ny hevitra samy mitondra amendement de tapitra le samy namaky indroa de tsisy mamaly tsony zay nanaovana an'le hoe avoakan'ny fanjakana par ordonnance io zay ny mampasamihafa an'le izy zay mampasamihafa azy fa nitondra fanamariana sy ny momba ny hoe votoatany ny lalàna amin'ny fe ny teti-bola 20 sy 20 teo nivon'ireo sénateur androany tetsy amin'ny lampananosy kely ny filohan'ny atenimeran-doolona Rivo Rakotovao ndeo fantaritsika misimisy kokoa momba an'izay teo amin'ny fanadiadiny Ravo Razafimahenina sary ny Andry Rakotomalala baraingo avokoa no mipetraka teo anivony antenimeran-doolona mahakasika ny lalàna ny tedi-bola taona 20 sy 20 maro ireo tepoka tsy ampy fanazavana sy mangarahara ka tsy maintsy nandraisana fanapahan-kevitra satria tsy miantraika any amin'ny madinika raha manome rarony kosa ny mpanambola sy ny avy amin'ny fitondrana isan'izany ny fonds souverain izay tsy mazava ny ampiasana ny vola 200 miliara ariary ny TVA takina mikatsaka sy ny faikany ny fanafoanana ny hetra laina amin'ny entona fandrehitra sy ny fanomezana sehatra malalaka ireo mpanafatra fiara any ivelany sy maro hafa de ataoko hoe 2 andro tsy faranany session no tonga daholy araka ilay io ary le naiko izy fitenenana ny tonga daholy ty lalàna rehetrarehetra ty ka natonga ny sénateur nyresaka hoe zay tsy boîte aux lettres fa tsy maintsy mandinika zay tafiditra ato anatin'ny programme anasa mihitsy tsony le resaka momba ny communication satria vao nijerena izy de reto ty tena mbola mila fakakevitra mbola mila zavatra maro samihafa de tsy nampidirina satria zay tsy ohatr' zany aly farana zao zay anaky 7 zay tsy tao anatin'ny programme intsony akoatra ny fahasarana satria ny zavatra ifandraisana tsinona avany amin'ny assemblée nationale zany hoe reto no ataonay de amin'iny zay manamboatra programme maheno ndray zay raha androany tenenina hoe reto no ataonay zany session plenaire sy napakevitra zay ny apitso mahazo ndray zay tsy ataonay ndray le izy manova ndray zahay noho izany zany maranako an'izay dia misy fatarana tadisy atandrevaka de mety alay mpanany ny olona hoe manao sakana ny Sénat fa zay zany de mamaly mihitsy hoe tsy boîte aux lettres akory ny atao amin'ny Sénat mitovy any amin'ny assemblée nationale ihany zay tsy maintsy mba mijery ny atsipriany fa raha tsy zany de lasa tsy miroso mihitsy zany lay asa parlementaire raha atao ho fanangana tanana fotsiny zay tsy maintsy afarana zay tsy mananga tanana
atao anatin'ny amehana no nandiniana lalàna ny tetibola 24 raha nytao anosikely no jerena tsy tonga ara-potoana araka ny tokony ho izy ka fotoana fiomonja no nojeren'ireo olona izany. Mampanao amin'iny zany dia avy any amin'ny assemblée nationale le izy dia mana 10 andro ny ato amin'ny Sénat mandinga le izy dia manapa-kevitra amin'le izy. Tonga tara kely le izy fa nidinianay. Dia niantso intelo ny ministère ny fitantanam-bola sy ny toekarena izahay nifandinika commission dia nanao ny commission plénière dia avy eo nanao ny assemblée plénière satria manapa-kevitra farany tena nidiniana zany le izy. Dia nitondra ny amendement ny Sénat mieritreritra izay fa tsy ampy mihitsy ny fangararana transparence eo amin'le budget. Manahirana ny sénateur zany mijery hoe misy apahambola lehibe 1000 milliards eto amin'ny firenena tsy fantatra hoe inona ny ampiasana azy fa atao provision. Antanina zany atao inona ka io vola io dia io dia ho ny ampiasana azy fa rakaraky ny programan'ny filoham-pirenena. Tafidin'ny mpanatanteraka zany fa hoe lazao ary le izy hoe inona no ampiasana azy. Inona ny ampiasana le fonds souverain faro eo amin'le resaka hoe tsy ampy ny transparence sy sincérité budgétaire satria zay le intelnion zay tsy netinazo an'izay valiny zay mihitsy zay dia inona ary fonds souverain. Politika ny resaka eto fanafoanana ny Sénat no tanjon'ny fanjakana ankehitriny ataony fomba rehetra aleomonina ireto farany izay fanahena ny isa na ena ny tetibola ary mbola terena ihany koa andany lalàna tsy mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka. Ivadika vaovao afa mihitsy isika eo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia anisan'ny tanjona ny tonga ny olona anankiray aleotena eo amin'izay resaka fanabeazana izay. Nisy ny fanadihadiana nataony ny fahitalavitra MPS momba n'io resaka io ka tamin'izany no nanehoany ny mpanabe anankiray ny heviny. Miradora Benjamina no mitatitra ny vaovao sary ny Andry Rakotomalala. Tsy misy firenena mandroso rehefa zatra tolorapotsiny sy ampanantenana tsy misy ny vahoaka ao aminy. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ohatra dia ny andrandra fanomezana tamin'ny fitondrana ny vahoaka fa tsy ny sasatra. Ny fanomezana ireny tsena mora ireny dia tsy mitaiza ny vahoaka ihary. Arakaraky mampiena ny aratsiana ao anatin'ny olona anankiray ny mampitombo ny hatsarana ao anatin'ny olona anankiray. Tena hitako hoe tsara koa amin'ny fanabeazana dia ny manala ny fahazazana. Manala ny fahazazana ho amin'ny fahalebiazana. Ny zaza mantsy dia antsoina hoe iarana. Izy no tafindamba, izy no totrona, izy no tatanana, izy no fahana. Fa tsoahana ao anatin'izay ny olona rehefa manabe ianao, hanjary mamana, hanjary mampiakanjo, hanjary manadio. Ary noho ny tsy fisiny izay fanabeazana hoe ahatonga le zaza ho lehibe zay dia betsaka ny olona efa betona. Fa mbola zaza ihany. Ary hatrany am-piangonana aza dia faly ny olona fa omena na azo no tahina fa raha ny tena izy dia isika no manome, isika no mita, isika no miasa, isika manadio, isika manatsara. Lesoka ho an'ny vahoaka malagasy hatramin'izay ny miandro tolorapotsiny. Singa iray mampahomby ny fanabeazana nefa ny ezaka ataon'ny olona tsirairay. Fa mbola mitoetrano ny olana eo amin'ny resaka famatsin-drano raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina tsy ny eny Faravohitra ihany na ny eny Itosy ihany sy amin'ny faritra hafa no tsy misy rano efa mambola maro fa tratra ny tsy fisian'ny rano ihany koa ny mpianatra izay mipetraka eny amin'ny cité Anakatso voalohany izany. Vokany tsy faly reto mpianatra reto ary naneo ny tsy fahafaleny momba n'izay tsy fisian'ny rano izay androany. Asin'Andriamalala no mitatitra ny vaovao sary ny Tahiry ny aina. Maraina tsy mianatra, ny arina tsy matory fa milahatra rano, izay ny fiainan'ny mpianatra mipetraka iny amin'ny cité Ankantsoain. Ankoatra ny faharatsiany foto-javitra asaina toerany, dia mijaly rano toy ny vahoaka malagasy manerana Madagasikara koa ireo mpianatra ireo. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny ministry ny fampianarana ambony, izay ministra tompon'andraikitra voalohany amin'ireo mpianatra, saingy valo teny boribory no azon'izy ireo. Sany rano zany angamba rehefa tsisy mandeha amin'ny laony ny zavatra rehetrarehetra. Nefa ny ranonay tety efa anatin'ny ray volana amin'ny ray maraina ihany no mandeha. Ty bloc ty anisan'ny bloc ngeza indrindra ty Ankatsoain. Mbola zahay atao bloc Reston manao an'izao hetsika zao satria zahay mahatsiary tena ho victime. Pompe ray ihany nena eto no mandeha. Ary amin'ny ray alina zany no mandeha dia amin'ny roa maraina dia efa tapaka. Nefa zahay mpianatra
fotoana tokony mba hianarana sy atorianay lasa ilaharanay rano eto satria raha am'ray maraina zany no mandeha am 7 alina am 10 alina zay de efa milahatra eo miandry rano ary miteraka korotana ho anay ary le izy satria misy ny sasany tena tsy manana tsony de mba mangataka hoe mba omeo nefa ny sasany koa mila de lasa izahay samyzahay ihany no miady atrano ato ka nanapa-kevitra izahay hoe hiroso am'izao zavatra zao mbola nataonay ampanajana le izy ato amin'ny blokanay no asianay ny fihetsiketsehana satria mba tsy fanomezantsiny hoe fa maninona ny tsisy ny fifampiresahana fa tonga de midina an-dalambe raha ho an'ity cité akanjo 1 ity de pompera ihany no hita mbaran'ny mpianatra efa mahatratra 300 isa ary toy izany ihany koa ny trano fidiovana izay efa tena tsy zarizary tanteraka toy ny hita amin'ny sary fa ivadika lafim-baovao hafa isika maro no manontany hoe nanahoana ny toyan'ny raharaha Ambotrimanjaka sy ny hoe tetikasa Tanamasoandro ny voro indray androany ny mponina manohatra nyity tetikasa Tanamasoandro ity tetsy amin'ny commune Ambotrimanjaka ihany no nanantanterahana ny fivoriana nahitana ny solotena isaky ny fokotany na ny commune efatra zany izay voakasika misy indray mantsy ny etsika vaovao anoeran'izy ireo zany ilay tetikasa Tanamasoandro Iasan'Andriamalala no mitatitra ny vaovao sary ny tahiry ny aina tsy miova amin'ny heviny ireo vahoaka eto Ambotrimanjaka amin'ny fandavana hatramin'ny farany tetikasa Tanamasoandro eo amin'ny tambarin'izy ireo milaza mantsy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa efa nanaiky io tetikasa ambony tambary io ny akamaroan'ny vahoaka eto Ambotrimanjaka sy ireo commune voakasika zany tsy mitsahatra hatreo anefa ny tolona ho an'ireo vahoaka ka mikaroka hevitra hafa indray izy ireo anoirana izany izay moa zany zay natoko hoe zay manana andreo le juriste nametrahana fitokisanareo raha ohatra ka plainte amin'izay zavatra teneniko zay de mino fa hatrany amin'ny tribunal pénal international averiko ny teniko plainte contre X satria zahay de tsy miteny mihitsy hoe ianona na ianona fa anjara ny fitsarana no manadiady hoe iza le olona nanao sininy varotra n'le tanindrazana iza le fitondrana tamin'iza niza no nivarotra n'le tanindrazana izay no ametrahanay le fitarainana tafiditra ao anatin'izay Ambotrimanjaka zay apitsihivana efa zay ny dikany isan'ny pirenena malagasy io hoe Madagasikara natao an'ny gasy Ambotrimanjaka natao an'ny vahoaka n'Ambotrimanjaka Antananarivo natao an'ny olona ao Antananarivo any Akadinandriana ho an'ny vahoaka n'Akadinandriana Bevoy natao an'ny vahoaka amin'ny Bevoy fa tsy hoe Ambotrimanjaka lefanao amin'ny Bevoy misy fiarahamonina mifandamatra ao zay misy tsy ny tany eto Ambotrimanjaka ihany no angatan'ireo mponina ireo ny anaovana fanadihadiana amin'ny fitsarana iraisam-pirenena fa ireo tany rehetra lafo tamin'ny fomba tsy mazava eo amin'ny vaovao hafa dia tetsy amin'ny FJKM no zato andrefana no nanantanterahana ny fanompoam-pivavahana fanokafana ny taom-panabeazana 724 2024 teo anivon'ny faritany Mpanazava Analamanga Atsimo androany tano ny finoana ho ampinga teny izay entina mamakivaky ny taona ho an'ireo mpikambana rehetra na lahy io na vavy taorina ny fanompoam-pivavahana nampahafantarina ireo mpanazava stily eo anivon'ny faritany indray ireo filoha hiasa mandritra ny heritaona miaraka amin'ny andraikitra sahany avy ary ny faritra izay iandreketany ihany koa dia izay no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany samy tahiana sy hofimbidin'Andriamanitra isika rehetra velomatoa